Ratsaivina dia ny efatra ny volana septambra teo dia nitrangana haitrano tao anatin'ny fokontany Amposimavo ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary. Hatramin'izao anefa mbola tsy manan-kialofana ireo rava-fananana tao anatin'ity tranga ity ary dia nanao antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana ny solombavambahoaka voafily tany an-toerana sy ireo mponina izay hiarana izay tsy fisiana trano ialofan'izay. Trano misy 400 no maikilan'ny afo ary olona mahery ny 520 sy 700 no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao vokatry ny haitrano goavana nisy eto amin'ny fokontany Amposimavo ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary. Zazalahy roa no teto tanàna tao amin'ny trano ray aman-dreniny ka rehefa avy nahandro izy ireo dia nivononina aho fa nefa tsy maty tanteraka dia nandady dia nirehetra tonga dia agny amin'ny tafo sisy olona hita koa raha sisy avy amin'ny tafo. Izay na tonga an'io haitrano. Mangataka ny fanampian'ny fanjakana azy ireo ny mponina ny toerana. Fa mangataka amin'ny fitondram-panjakana iay fa voamafy zay toa sisy zavatra voaranomaisy eto tanàna kilany afo daholo. Nanamafy ny tolo-tanana avy amin'ny fanjakana ihany koa ny solombavambahoaka voafily tany Mananjary amin'ny anampiana ireo trabonina izay matory eny Akalamanjana sy tsy manan-kialofana ary tsy manan-kanikoanina. Tena ilain'ny mponina aloha zany dia resaka sakafo satria hitantsika amin'izao zavatra misy izao moa zany fa dia may mihitsy ny tanàna ray manontolo ka eto dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana misaotra betsaka amin'ny fanampiana izay nomenareo resaka vary na ray vary izahay fitaovana madinidinika an-dakozia nefa ny moa tena marary ny mponina eto amin'izao fotoana izao dia tsy misy mihitsy no raisina na dia atao re lamba fitafy dia kilan'ny afo tsy misy trano fialofana tsy misy ihany koa rano fisotro madio amin'izao fotoana izao dia tsy manan-kialofana matory anaty alany aby izao ny olona amin'ny fokontany ity koa mangataka ihany izahay mangataka amin'ny fitondram-panjakana. Nanomboka ny volana Janoary 17 sy 2000 efa komina misa 4 no nisehoana haitrano tao amin'ny distrikan'ny Mananjary. Mangataka ny anasiana fitaovana famonoana afo na ny pompe à eau ao any an-toerana ny solombavambahoaka ary tokony hisy ihany koa ny fanentanana atao amin'ny vahoaka.